Grande Braterie de Madagascar andiany faharoa amin'ity taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ity andro faharoa zao tsika raha nanomboka omaly fahatelo amby roapolo ny volana May ka tsy farana raha tsy amin'ny lahady fa fito amby roapolo ny volana May zao ity andiany ity. Amin'izao andro faharoa zao dia ho anay mpikarakara dia efa tsinjonay tonga teto sahady ireo mpakafy hetsika. Raha ny andro voalohany omaly dia ireo mpitsidika izay mpitadiny ataontsika hoe nouveauté no tena tonga betsaka taty ary dia afapo izy ireo satria dia nisy izay ataontsika hoe nouveauté zay. Ny mpandray anjara tamin'ity indray mitoraka ity dia misy 20 ary ny zavatra somary ataontsika hoe nanahirana kely izay raha mahita moa fa ho an'ny orinasa antonony sy ny salasalany dia sahirana tokoa amin'izao zavatra miseho eto amintsika izao satria maro tamin'ireo mpandray anjara zany izay mpiara-miasa taminay no mbola tsy tafavoaka ny entan'izy ireo noho ny zava-misy ao amin'ny porony Tamatavy na izany na tsy izany raha nefany ireo 20 izay vonona dia nanome fahafapo izay nitsika taty satria dia narahan'izy ireo fihenam-bidy 5,700 farafahakeliny. Ny mpanohana ny hetsika dia misy zareo avy amin'ny Somapro izay mitondra ny marque ny produit Impec ary eo koa ireo partenaire maro izay efa mpiara-miasa tamin'ny hatramin'izay teo ny Société Salon, ny Master Imo, Kasi Boutique, teo ihany koa Varbopa sy ny Allo Taxi Naga. Izy ity tokotrany dia atao anatin'ny herinandro alohan'ny fankalazana ny fetiny ireny no atao ary ireo mpampiranty izay mpiaraka taminay hatramin'izay dia tsy maintsy manomana foana ny article ahafahana zany manome fahafapo an'ireo olona izay hitady ny fanomezana ho an'ireny zany. Saika efa manomana an'izay daholo izy ireo ary ny mpitsidika makaty koa dia efa mahafantatra an'izay raha teo. Raha ny mpitsidika aty amin'ny Grande Braterie hatramin'izay dia 50,000 visiteurs ary inonay fa tonga izy ireo amaly ny antso amin'ity andiany ity satria lehibe dia lehibe amin'ny malagasy koa zany hoe reny zany ary tsy maintsy atao izay hamezana fahafapo azy ireo.